mikasika ny raharatany Atsakabary fananeny hevina manoloana ny trangana fitsaram-bahoaka izay nateti-pitranga tato ato ny jeneraly Rasofinirina Benik Xavier ministry ny fiarovam-pirenena niantso ireo miaramila mba tsy hanomevana ny fampiasan-kery fa hampanjaka kosa ny fandeferana ny ministra. Efa iarahantsika mahafantatra ny zavatra ny famahafaho eto amin'ny firenena izay misy dia misy dia solon-tena ny malagasy rehetra manerana ny tombon-tsoandrazantsika ity. Tsy toe-tsaina ary tsy fahendrena nolovaintsika tamin'ireo razambentsika ny fampiasan-kery amin'ny alalan'ny fitsaram-bahoaka. Izay rehetra topo-kevitra sy nanatanteraka fitsaram-bahoaka dia melohan'ny lalàna izany, ary na ny nanatanteraka amin'ny vantana na ny naniraka dia mbola melohan'ny lalàna ihany koa izany. Ny dina misy fikasihan-tanana indrindra fanalana aina dia tsy eken'ny fitsarana. Dia totoka manokana amintsika miaramila eto anivon'ny Filohalondahy isika malagasy tsika, ary malagasy rairay raireny tsy safiotra. Ny fahendren'ny malagasy dia tsotra, mamy ny miaina, ny hery tsy mahalohany fanahy, ny fanahy no mahaolona. Dia aokitsika mba tena ho tandroka arony vozona tokoa manoloana an'ireo olom-pirenena malagasy rairay rairazana amintsika, dia ampandeferina ny zavatra rehetra mety andatsakaina.